Rehefa fotoanan'ny asaramanitra dia saika manatanteraka fanomezana avokoa ny fikambanana samihafa ho an'ny fikambanana ADER dia teny amin'ny fokontany tsara faritra Tsimbazaza teny no nanaovan'izy ireo ny asa sosialy. Zokiolona avy amin'ny fokontany tsara faritra Tsimbazaza 20 no nitondran'ny ADER tohana ara-tsosialy, siny, vary, siramamy, menaka ary savony natolotry ny fikambanana azy ireo. Ezika izay tafiditra amin'ny fankalazana fetim-pirenena ao anatin'ny asa fampiroboroboana maha-olona izay tanterahan'ny fikambanana ADER. Ni ADER moa zany dia hoe action de développement humain et de la revalorisation de l'environnement. Zay zany raha ohatra ka lavaina ny alavany atao hoe ADER ka le composante anankiray le hoe action de développement humain dia mijery mihitsy zany zay ny be antitra sy ny olona handikape zany tena hoe ilofosanay eo anatin'ny fanatanterahana le hoe fanaovana asa soa. Izay eo amin'ny ADER zany dia resy lahatra tanteraka mihitsy fa ny fanaovana asa soa amin'ny be antitra dia tena asa tokony atao lohalarana mihitsy zany eo anivon'ny fiarahamonina satria amin'ny maha be antitra azy ireo dia efa reraka izy na vita be dia be izy eo amin'ny fiainana dia tokony mihitsy zany tena tohanana izy ireo. Misy ireo be antitra zany efa hoe tsy mikarakara azy tsony ny zanany dia tena manana olana be izy ireo amin'ny fiainana dia izay eo amin'ny ONG ADER zany dia tena manao an'izay asa soa zay eo amin'ny be antitra sy ny ireo manana clé manokana. Izay zao dia avy any tamin'ity volana jona ity ihany dia nizara ihany koa toy izao teo amin'ny 500 kilao eo ny vary, ny siramamy teo amin'ny 200 kilao, menaka, savony tao amin'ireo be antitra tany Manakara tamin'ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana satria ny olombelona zany no ivony tontolo iainana ary dia mila tohanana izy ireo. Ankoatra ny asa fampiroboroboana maha-olona, mamelanja ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana ny ADER. Raha ny fanazavana mandritra ny fotoam-pamboleka azo 5 sy 4 arivo dia azo hatrany amin'ny 3 arivo no volen'ny ADER.